eny ary faly miarabantsika rehetra mpanaraka tsy tapaka ny fandarana oram-panafahana ny tompony hitanao amin'ny fomba rehetra amin'ny zay zavatra tsy takatra ny sainao isorina manokana ihany koa ianao zay any amin'ny fahitalavitra sy any amin'ny YouTube amin'ny manaraka amangy ianao Andriamanitra ty volana mai 2017 ty moa dia volan'ny fanompona volan'ny asa ka amin'ity zany tsika tena midadasika be zany resaka asa zany fa satria moa zava-panahy mandeha voalohany zay mahatonga antsika resaka hoe alora fanompona andresahana any rindrina kely antsika resaka tena asa tanana mihitsy amin'ny herinandro manaraka any akipio masonao dia hivavaka tsika raha izay no mampahazo ainanao raha io mankasitraka fenanao sady amin'ny alalan'ny Jesosy fantako fa manatrika eto amin'ity toerany ty ianao ary fantako fa naiza naiza fanatrehanao dia misy fanafahana zany satria mifanany tompo mitona fanafahana tonoko ary didiko amin'ny alalan'i Jesosy ireo zavatra tsy nahita ny sokatra hatramin'izay vokatry ny fanompona sy ty volany asa ty dia hisokatra ny tsy anasa mba hahazo asa amin'izay zay rehetra nangetaheta hiakatra mba hiakatra tokoa ary zay rehetra nampitombona ny asa nefa ny karamany tsy mietsika dia ambarako anaran'i Jesosy fa hifanaraka amin'ny fampitombona ny asanao ny karamanao ny tenin'Andriamanitra zay iraka Andriamanitra no atateraka an'izany amin'ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary faly miarabanao tsara mahafinaritra mihitsy amin'ny anaran'ny tompo an'i Jesosy anao antsika isanao dia hianatra manokana mikasika ny hoe fanompona dia miova asan'ny tanantsika kelikely izy amin'ny herinandro manaraka indray alohan'izay nefa dia amaky ten'Andriamanitra tsika isanao 2 Timothée 4 1 ka hatramin'ny 5 2 Timothée 4 1 5 Timothée faharoa tonga hoe nandimy voalohany ka hatramin'ny fahadimy baiboly dia milaza tsy ovakitsika rehetra fa ho tsaingotsaingoana eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy izay tsara ny velona sy ny maty ary noho ny amin'ny fisehoany sy ny fanjakany no ananarako anao mafy raha jerevantsika zany andimy voalohany dia hoe ho angonina toerana ray ny velona sy ny maty amin'ny fotoana fara andro ary rehefa voangona toerana ray izy ireo amin'izany andro farany zany dia iseho Jesosy Kristy izay nanangona ny olona ireo ary tsara azy araka ny asany andiny faharoa mitriteny mahazo na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana mandreselahatra mamporisi mananara mafy amin'ny faharoposy ny fampianarana rehetra tonga dia dignatsika ilay nimy fahadimy fa ianao kosa mahonona tena amin'ny zavatra rehetra zasenao zany miareta fahoriana ataovy ny asan'ny evangelista tanterao ny fanomponao eo ny tiako faranana kely amin'ny hoe tanterao ny fanomponao io dia milaza fa alainao izy ny velona sy ny maty rehetra amin'ny fotoanandro dia rehefa tonga izy fotoanandro io dia iseho amin'izay Jesosy Kristy hitsarany olona zany hoe anomeny olona araka ny valiny asany avy ao amin'ny Apokalipsy toko faharoa andiny faharoa izy mazava kokoa manao hoe 22:12 ozy izy nyteny manao hoe indro ahafaingy anao izy ary ety amiko ny famaliko mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany tiako manamarika atsika efa miresaka amin'ny bokin'ny Apokalipsy Apokalipsy 1 Apokalipsy 2 Apokalipsy 3 dia zao vanim-potoana iainantsika izao fa ny Apokalipsy 4 jusqu'à Apokalipsy 22 dia zavatra mbola tsy mitranga teto ambony tany mihitsy fa hitranga zany rehefa lasa ny fiakarana zany rehefa miakatra ny mpino ozy izy riza rasolona zay manjavona ho ny sasany ohatr'izay dia efa lasany indray mpimaso dia any veloma ary tany fa zay olona tsy manana an Jesosy Kristy tompo sy mitafajany eto ambony planeta tery ty dia manomboka eo amin'izay no manomboka ny Apokalipsy 4 fahorimbe ty atany ny an-danitra kosa dia fifaliana ho an'izay miakatra sy nampakarina rehetra ety manomboka amin'izay dia 666 bibidia vehivavy Babilôna sy ny zavatra maro samihafa noho izany zany mbola tsy tonga reo andro reo satria mbola eto zasenao dia mbola eto zany zany tsika ka rehefa tonga zany io Apokalipsy 22 io dia omenanao amin'izay ny valiny asanao ianao zany nanao zao teny ambony tany fanompona ny resako anao fanompona fa tsy resaka ianao dia teto amin'ny boulangerie zao dia ianao fanompona ny resako anao noho izany zany misy boky anankiroa ty ambony tany ao an-danitra manko azavady manaiky an'izany taona ny teolojianina rehetra boky anankiroa ny boky voalohany dia ny boky misoratra ny zavatra nataonao tety amin'ny tontolo dia ambony tany tety ohatra ny kanisainao taty dia tsy nangalatra piesin'olona ianao fa mety tsara nataonao ohatra zany atao amin'ny banky ianao natao amina orinasa anankiray dia tsy nanova chiffre ianao tao fa nanaja tsara ny zavatra rehetra dia valina aminao zay zavatra zay omenanao zay zavatra zay ety ambony tany any iny boky anankiray voalohany iny dia mifarany ety ambony tany na pino iny na tsy pino dia ety ny tsarana ny olona amin'iny boky anankiray iny fa le boky faharoa kosa indray resaka position tsy resaka fidirana ny lanitra fa position ao an-danitra ina tsara position satria ianao rehefa manana Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy dia miditra ianao
fa position ny apocalypse 22:12 resaka toerana hoy izy hoe ino afaingana arety amiko ny famaliko mba maliko ny olona rehetra araka ny asany eto zany le valy ndresany etsy hoe ainao nanao zao inona ianao tsy zay le valy ny eto fa hoe ay ianao nitoryteniteny am'le 2 Timothée 4 1-2 mananatranao mafy izy Paoly fa ho avy Jesosy ary noho izay feviny zay mahonono ianao teny tanterao ny fanomponao ity miboky karazany raha iny rehefa ianao zany ilay nahatoky tsara atao andany ry mpanompo tsara sady mahatoky midina amin'ny fifanian'ny tomponao ry mpanompo tsy azo tenena manompo ianao raha tsy nanompo zavatra ty tao amin'ny fiangonana tao amin'ny asa fanompona hitanao any Andriamanitra mety zao moa tena tsy azoko le resaka ary ao dia ho azonao le izy maro amintsika no tsy mahalala fa mifandray ny arena sy ny fanompona ona tsara mifandray ny arena sy ny fanompona amin'ny fotoana ianao manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao amin'ny tena fitiavanao dia misy arena manaraka anao ety ambony tany sy any an-danitra hitanao a be dia be ny olona te hanan-karena tsy mila manompo an'Andriamanitra eno tsara be dia be ny amin'izao ny olona te hanan-karena tsy mila manompo an'Andriamanitra fa dia tonga dia tsy manam-potoana ivavahana fa dia fa zao fa samy hafa ny manompo sy mivavaka azavaiko tsara fa aza mikoropaky ianao samy hafa ny manompo sy mivavaka misy olona tonga am-piangonana juste mivavaka dia rehefa rava amin'ny fivoriam-bavaka dia lasa izy mandeha tonga ray izy amin'ny lahady-herina amin'ny sabotsy hery dia mivavaka rehefa lasa amin'ny fivoriam-bavaka dia misy indray sasany a miditra tanora reny atao hoe manompo tsy mivavaka fotsiny izy miditra skoty miditra lehilahy lehibe miditra vehivavy lehibe miditra diakona mpiandry piomana sy ny zavatra maso rehefa zay tsy takatra ansaina vokovoko manga sy ny karazana sampana rehetrarehetra ao amin'ny fiangonana misy azy miditra ray amin'ireny izy mipetraka mahatoky izy hitanao a tsy rehefa am-piangonana akory rehefa am-piangonana dia mivavaka daholo fa tsy rehefa am-piangonana akory dia manompo an'Andriamanitra daholo baiboly nefa nilaza manompo any Jehovahandriamanitra ao izy ny teny mivavaha amin'ny Jehovahandriamanitra ao manompo any Jehovahandriamanitra ao dia hitany ny anao sy ny raha fisotronao izy teneko anao hoe raha vao manompo ianao tonga dia fitahina ny resaka tsy no le fitahina nefa no mahatonga anao hanompo fa no ianao le tia an'Andriamanitra dia tafapetraka ny fanomponao eno tsara mbola samy hafa koa ny mahandro sy ny mpihinana eo amin'ny Calypso zao nao amin'ny Sharon ny mpahandro efa voatendry andao avam-bola isam-bola io manana vola aloha amin'ny patron fa ny mpihinana kosa dia voatendry ho volosana na ho tangosana isaky miditra anao misy client ao hiditra indray zany vola tsy mpahandro reo nefa dia samy amin'ny restaurant ray fa samy hafa ny toerany dia ohatra izay ihany koa tsika raha mpivavaka raha mpinotsotritsika dia voatendry hatrany am-piandohana fa ho volosana amin'ny lafiny rehetra fa raha manompo an'Andriamanitra ianao mety andoha am-pafola mitovy amin'ilay mpinotsotra ianao mety anao fanatitra pisaorina mitovy amin'ilay mpinotsotra ianao mety anao fanatitra malalaka ohatran'ilay mpinotsotra ianao fa ny anao kosa ianao manompo dia izay zavatra rehetra ataonao any ambadika any Andriamanitra no mamaly an'ilay fanomponao satria izay hafafin'ny olona dia ho jinjainy fa ny mpinotsotra kosa indray dia tena anao zao hividy lakolosy hividy saintety hividy orga hividy zao dia volosana foanao fa izy tsy avy hanompo an'Andriamanitra kanefa ilay fanompono an'Andriamanitra ohatra zany ianao manompo an'Andriamanitra mety hoe diako ianao dia matoko tsara ao ianao manangana grossiste ianao any Andriamanitra mamaly an'ilay fanompono enonao tsara amin'ny agnaran'i Jesosy raha mitombo ny arenanao raha mitombo ny arenako nefa tsy tamin'ny alalan'ny fanompono dia hoy amatsy ianao tsy azo antoka no avon'izany arena zany na manahoana fitombon'ilay fiarakarena na sinoa ianao na karana na japonais na malagasy tsy midika ninina mihitsy ny fiavianao sy ny volokoditra ao fa raha voiny foa tsy azo tsika tamin'ny alalan'ny fanompona arena dia rava io na manaonany arakarena sy ny fiakarana eno tsara satana dia manana tena manan-karena satana raha arena tsy afaka hifaninana amin'ny satana na hibiliky tsy aza hoy izy anao aza koa ny anana satana arena ao Matthieu 4 nge okeno hitarina tsara ao Matthieu 4 nentin'ny satana tany amin'ny tendrombohitra anankiray avy dia avy Jesosy meko anao izy zao rehetra zao le monde entier sy ny fanjakana rehetra aminy différentes gouvernement royaume dikan'izany azonao tsara raha enkoaka amiko ianao ejerevo tsara amin'izay ny karazana mpitondra rehetra eto ambony tany tsy za moa zay fa ny mpandinika fa presque en franc-maçon taona reo satria baiboly dia nilaza io satria Jesosy tsy nanaiky ny enkoaka dia reo no mienkoaka meko anareo zao raha ohatra nareo ka enkoaka amiko dia be no makany fa na inona fitombon'ny arenan'ireny olona ireny dia efa voatendry tsy maintsy hidiny zany ao aparany ary ny fiafarana ratsy fa raha ianao kosa nanompo an'Andriamanitra
ny arenanao hiakatra foana tsy mivavaka fa manompo an'Andriamanitra sady mivavaka ihany moa zany fa misy tombony manompo sady mivavaka ka Satana zany dia tena manana Satana raha arena andresantsika fa efa voatendry hoe sorona amin'ny daholo zany rehetra zany any am-parany satria manino tsy azony tamin'ny alalan'ny fanompoana an'Andriamanitra le izy fa azony tamin'ny alalan'ny business ny manokana azy ao amin'ny Ezekiela moa izy dia manao business mihitsy noho ny aben'ny varitra ao izy Andriamanitra dia be dia be ny zavatra ny mitsanga ary Satana aza mbola vonoana ny arenany mbola ongotana ka hitanao Satana mbola vonoana ny arenany mbola ongotana mazava be zany resaka zany fa na iza koa troupy miaraka amin'ny ambadika ao dia mbola hopitehana izy sy ny fananany rehetra hitanao rehefa tapitra zao tontolo zao aro avy ny andro anankiray ataperan'ity zao tontolo zao ty rehefa tapitra zao tontolo zao ka ho tsarainy ny arena tsy hitany nalehany hitanao mbola hopitehana izy ty tany zay rehetra eo amin'ity tsy hita zany ny alehany arena fanomponao sisa ny droit idiranao ny lanitra baiboly tsy miteny mihitsy baiboly zao tanazainy baiboly ry mpanompo tsara sady mahatoky midira amin'ny fifalian'ny tomponao ry mpanompo tsara sady mahatoky mandroso amin'ny fifalian'ny tomponao ao an-danitra zany le satsika zany ianao tsara izy satroka dia mba hiteny Andriamanitra hoe ry mpanompo izay manana veoity anankivaly midira fa faly afa manana fiara ianao ka tsy azo ekidy zao tontolo zao sy ny arena rehetra aminao potika sy orava fa ny fanomponao sisa no ahafahanao miditra ny lanitra ry mpanompo tsara tsy azo antsona mpanompo ny olo anankiray raha tsy nanompo tsy azo atao hoe mpamon'olona ny anankiray raha tsy efa namon'olona hoe ry mpamon'olona nefa izy tsy namon'olona hatram'izay tsy azonao atao zay izy ohatr'izay ihany koa zany ry mpanompo io tsy le mpanompo tao amin'ny boulangerie io tsy le mpanompo tao amin'le garage mécanique auto tsy io fa nanompo tao amin'ny fanjakany mpanompo tsara izy sady mahatoky dira amin'ny fivalian'ny tomponao mizara telo io verset io zara telo io verset io voalohany aloha fizarany voalohany dia hozy izy hoe ry mpanompo tsara io le mpanompo tsara io le olona mahatoky tamin'ny andraikiny natoky izy tao amin'ny décone natoky izy tao amin'ny intercesseur natoky izy tao amin'ny mpiandry natoky izy tao amin'ny lehibe natoky izy tao amin'ny vokovokimanga natoky izy tao amin'ny sampana x sampana y sampana z natoky izy feny fatokina zara nataony tao samihafa le miditra sampana non samihafa hoe za zany nge mahazo toerana andana satria za anatina sampana ao manompo tsy voatery hiditra ianao ary tsy voatery tsara toerana samihafa le miditra sampana sy natoky tao amin'le sampana misy olona nge miditra sampana fa mivano fidirana izy amin'ny folo ny tonga le mamonjy firavana izy ary raha vo izy mijerijery evanao eo tonga dia enjaniny ianao rehefa miravo za ndray za jerijerenao izy tsy ampy anao hoe efa ato fotsiny dia efa ampy anao zay tsisy hoe mifona re tompoko na manao azafady ngera lehibe sampana fa tena nisy zavatra tsy nafanana ny antso anao amo zafa tsy nandray anao fa tena nizahako ny tratrarina ihany fa tsy tratra ny amboteazy koa mbola namely fa zao ny antony ka tena ilana tsy ny tompo ohatra matoky zany olo zany na zay fomba fanetre tena nientiny maniry tena magnataka famelanzy ary fatokina ny anaran'izany fa tsy eo amin'ny sampany ianao dia nareo rehetra andanareo manao zao fa manina raha tsy retsy fa maninona an'izay nefa ao amin'ny sampana izy tsy niteny ry olona ao amin'ny sampana fa ozy izy ry mpanompo tsara zany ao amin'ny sampany ianao fa nahatoky ianao tao hoe matitra tao amin'ny sampany fizaran'le verset faharoa sady mahatoky baiboly esy amilaza hoe ry mpanompo tsara ao amin'le faharoa izy sady mahatoky io zany tsy vitany hoe nandesy anao tao amin'le tapany voalohany hoe ry mpanompo tsara fa mipetraka tsara koa ny fiandiananao tao amin'le tapany faharoa mbola ampiasainy koa ny arenany ho amin'ny fanompony ozy anao inandray nidirany arena amin'izany pasteur zao io verset io ry mpanompo tsara sady mahatoky tapany farany natoky tamin'ny kely ianao ka omena manapaka amin'ny be io fanoharana io raha tsy fantanao dia Jesosy nanao ny fanoharana io nandeha ny ty mpanan-karena anankiray dia nametraka ny fananany rehetra tamin'ny olona telo mirahalahy ndray nameny talenta ray ndray nameny talenta telo ary ndray nameny talenta 5 ny talenta tompoko tsy vola fa volamena milanja eo amin'ny farafahakeliny 500 grammes azonao ndray zany nomena talenta ray raha ianao ve zao nomena volamena 500 grammes tsy afaka hanomboka fandrarana ve anao amin'izany tsy possible nomena talenta telo nomena talenta 5 lasa ozy izy ilay mpanan-karembe nandeha rehefa nampiantso ny mpanompony ary dia zao izy izy nyteniny tonga tapika izy avy any afaka tsy haiko 3 taona na 5 taona avianareo teny maralahy avoay ny fomba nampiasanareo ny fananako dia ozy izy ilay namena talenta ray
natao oatra izy fa ianao olona-mpanjaka ratsy fanaka dia tia ny fanananao naleviko tambany tany ary iny tsisy potika izy iny satria volamena moa tsy potiky ny tany iny la izy dia ozy izy le mpanompo anankiray faharoa lay talenta telo zay nomenao iny rehefa nahazo talenta telo tombony ahako ka omeko anao zany nalainy devoly fanahy io io nahazo talenta telo ambony izy zany raha 3 zany napetraka lasa 6 le izy nalainy devoly fanahy izy io manina moa raha tsy nyray ihany sao dia lasa 3 zany dia lasa 4 na hoe ny atsasako iny dia lasa 3 dia lasa 3 et demi dia mba losa fa ianao nga azo ninona amin'io début zany tsy azo ninona amin'io zany ianao fa tena tsy nanafenany le izy zay mahatonga anazy nahazo titre hoe mpanompo tsara sady mahatoky dia ohatra zay koa le fahadimy napetraka ao izy fa nahazo 5 ambony aka lasa folo izy ankehitriny dia nandindinika teo le mpanompo nandindinika teo le patron ahoana regny anaovako n'izy telo miranahy reto dia niantso tsara izy zao izy izy ianao izy raha tsy fanahy matsy an'le olona mena anankiray fantatrao fa mihena tombony rehefa miverina koa anao raha mba nampiasainao ny fanananao izy izy ko satria tsy nampiasainao zany izy izy alaiko le talenta ray menanao ary anao dia ho gadraina tanao zay gadraina iny le hoe miafo be satria naniditra sampana ihany fa tsy natoky le anankiray faharoa natoky tamin'ny kely anao izy meko manapaka be zany hoe nanodina voly izy tena iny nanodina an'le voly tsisy nanafenanao zany ozy izy dia zao izy izy natoky tamin'ny kely anao meko manapaka amin'ny be dia so amizay vakin'le tena baiboly manapa tanàna enina ozy izy manapa tanàna 5 tanàna lasa raha mety secrétaire angamba izy zany teo dia mety lasa gouverneur angamba tsy fantako manapa tanàna dia ny anankiray manapaka tanàna 10 zany hoe le bebe lavitra koa arakaraky ny fatokinao ka io le lazainy apocalypse 22 ary io lazainy 2 Timothée 4 fa rehefa an-danitra ao tsika isanao misy andraikitra raisinao samihafa ny position tsy rehefa miditra amin'ny sénat Antananarivo anao dia tonga dia sénateur misy secrétaire ao nefa ao anatin'io sénat io misy maramila ao nefa ao anatin'io sénat io misy mpamafatrano ao nefa ao anatin'io sénat io misy grand de grand ao nefa ao anatin'io sénat io dia ohatr'izay koa ao an-danitra io tsy rehefa hoe miditra dia miditra aza malaika mpandiny olona disa amin'izany ianao fa Andriamanitra izy tsara ny olona araky ny asany ary me valopity araky ny asany fa tsy hoe mitovy daholy alohanay tsy miasa raha mitovy daholy tena marina za satria fa hitovy ihany io ka misy olona ao zara fa tafiditra dia miditra aloha dia miditra ary misy olona ao mampime be ny toerany samy ihany fa mpamafatrano izy misy an'izany koa ngany any ianao mahita azy fa zao ny zavatra resako anao miarany Jesosy misy toera tsamy hafa ao hafa ny toeran'i Jesosy hafa ny toeran'ny ray hafa ny toeran'ny fanahy hafa ny toeran'ny anjely na izy samy izy ao raha manana toerana samy hafa aza mieritreritra izy no fa hitovy toerana rehefa tonga ao za mety tsy hitovy toerana amin'ny le anary mety tsy hitovy toerana amiko za mety tsy hitovy toerana aminao ianao mety tsy hitovy toerana akaikinao fa ao aloha dia efa zay le efa tsara zava-dehibe zay mety hitena aminao rehefa ao dia efa mety fa misy enatra koa an-danitra ao misy enatra ao zany hoe jery tsara dao le olona efa maty mitsangany ireny hoe maty 3 andro maty 9 andro dia mba mitantara ny zavatra nisy misy fanompona isan-karazany ao olona avy ety ambony tany any ary misy olona tompoinao misy olona rerarera fa izy rerarera kosa manompo an'Andriamanitra ka volan'ny asa ty ataovy tsara ny asa fanompona ao amin'ny fiangonana misy anao ataovy tsara dia hitanao le tapany fahatelo midira amin'ny fifalian'ny tomponao aona tsara izy midira mo amin'iny fifalian'ny tomponao zany hoe fitambaran'le mahatoky sy le hoe mpanompo tsara ny ahafanao miditra amin'ny fifalian'ny tomponao zay rehefa tsara Andriamanitra rehefa nanao zao tontolo zao satria ny an-danitra resaka fa tsy tia-tany fa eto tsika miresaka ny tia-tany Andriamanitra rehefa nanao zao tontolo zao dia ozy izy ary hitan'Andriamanitra fa tsara zay rehetra nataony ary nahafaly azy zany dia napetrany teo ny olombelona tia-tany zay tia-tany zay tia-tany zay fa ny an-danitra koa misy zavatra mampifaly an'Andriamanitra koa ny lanitra nataony tsara ary ianao koa mbola tia mipetraka ao zany hoe fitambarany 1-2 mampifaly an'Andriamanitra ka lazaiko anao fanompona no lalana ahafahan'ny arena mizotra ny fanompona tia moa volan'ny asa fanompona amin'ilay mampitomany io miaritra mihitsy ianao ny fanompona dia isan'ny lazain'ny baiboly hoe voafafy ina tsara ny fanompona voafafy ao amin'ny salamo 126 salamo 420 andiny voalohany ka hatramin'ny fahaeniny salamo 126 1-6 zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra enoy tsara sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy ahoana tsara ny sambatra ny olona izay tsy mandeha amin'ny fisainany ratsy fanahy tsy mijanona koa amin'ny lalan'ny falehan'ny mpanota ary tsy mipetraka eo amin'ny sezan'ny mpaniratsira 2 lalàny Jehovah ny sitrany zay no ankasitrahany zany eny lalàny no saintsainy ny andro aman'alina tsy fijangajangana zany na fisotrotoka ny saintsainy ny andro aman'alina fa lalàn'Andriamanitra fa 3 tahaka ny azo amin'ireny amoron'ny rano velo izy zay mamoa amin'ny fotoanany ny raviny tsy mba malazo
ny asandrena dia lavrary avokoa 4 fa tsy mba toy izany ny ratsy fanahy fa toy ny akoho fa helin'ny rivotra izy ary noho izany ny ratsy fanahy dia tsy ajanony eo amin'ny fitsarana na ny mpanota eo amin'ny fiangonan'ny marina fa fantary Jehova ny lalan'ny marina fa ny lalan'ny ratsy fanahy kosa sisy dia makany amin'ny fahaverezana. Manatsara ny lalan'ny ratsy fanahy makany amin'ny fahaverezana. Manahoana ny lalan'ny marina makany amin'ny fiainana mandrakizay. Inona olona marina manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra. Jereo tsara amin'ny anaran'i Jesosy hitanao Andriamanitra ary ity nitadio rehefa teny anankiray no verimbeerin'Andriamanitra mila tandremanao tsara zay teny zay. Ny antony satria tia morona zavatra amin'ny fiainanao indray Andriamanitra. Ao anatin'ny tenin'Andriamanitra misy an'ilay famoronana. Zao ny lazaiko anao amin'ny anaran'i Jesosy. Baiboly milaza fa mila manompo zasy ianao. Ozy izy mantsy Mosesy indray andro. Mosesy makanisany ny Pharaon dia ahoana? Zao lazaina azy alefasy ny oloko hanompo ahy. Ianao ve resy lahatra fa zay ny tena prioritaire raha tamin'izany. Raha natsona ny gazety ny TF1, ny FMA, ny ZA, ianao ny TV5 Monde, raha natsona atao no mpanao gazety katraka sy tena nianatra tamin'izany fotoana, elita atao amin'ny fianaran'ny gazety. Dia ahoana ny hevitrareo amin'ny Andriamanitra? Le olona efa andevo sy nampahorinana ny efa 100 taona. Ny phrase voalohany nampitondrainy an'izany mpaminany Mosesy zany hoe anafaka azy, zao le phrase alefasy ny oloko ry Pharaon hanompo ahy. Zany ve tsy efa fanambanina olona, zany ve tsy efa fanaovana olona ho isan'ny toto dia miketrika eo daholo no manam-pahaizana rehetra. Tena marina zany. Olona ve avy ato amin'ny fanandevozana asorinao mba hanompo. Misy 1001 raison mba tokony hanafana zanak'Israely. Alefasy ny oloko fa mangirifiry. Zany zao mba raisonnement zany. Izy Andriamanitra na ininona irifirinao asory koa ianao raha manompo. Fa tsy hoe kory alefasy ny oloko fa efa tena kozatra kely may kely, efa tena koka noho ny fanompona sy fanandevozana nandritra ny efa 100 taona ka alefasy izy ho ampiadanina. Ozy Andriamanitra non, alefasy ny oloko asory amin'ny fanandevozana mba hiditra amin'ny fanompona. Enoy tsara zany ao amin'ny Exodus 17 6 amin'ny anaran'i Jesosy. Exodus 17 Exodus 7 manko azafady. Exodus toko fa 7 dia ny 9:40 zao mivaky ny teny. Ozy izy dia zao olona zaonao aminy hoe Jehova Andriamanitra ny Hebreo izy naniraka nakaty aminao anao hoe alefasy ny oloko mba hanompony ahy any anefitra fa indro tsy hiaino anao i Pharaon. Zay tsisy. Dia hoy Jehova tamin'i Mosesy mankanesa ao amin'ny Pharaon ka lazao amin'ny olona hoe izao ny lazain'i Jehova alefasy ny oloko hanompo ahy. Exodus 8:16 hoy izy Andriamanitra alefasy ny oloko hanompo ahy. Exodus 10:3 hoy izy Andriamanitra mantsy ny Pharaon tamin'ny alalan'i Mosesy alefasy ny oloko hanompo ahy. Hanompo nanatsovan'Andriamanitra antsika sy ianao. Koa ianao manao antsoavo ary ahy. Raha mbola tsy ao anaty sampany ianao anatin'ny fiangonana, ao anatin'ny iraka misy an'ny soteria, any fiangonana misy ianao ny efitsika manaremana tsy fantako midira sampany. Hoy ianao ka ianao manko alay-panahy. Oay, ko raha aloha rehefa 300 isa inona manaka anazy tsy tonga lasa 301 amin'ny alalan'ny fanapahan-kevitra ao. Tsy be loatra zany reo. 1 izy kevitsy, 2 izy mipetraka, 3 izy mipetraka, 4 izy mipetraka, 5, 6 lasa 300 izy zao. Tsy azo atao 300 intsony ve? Tsy manino na mbola tonga 500. Inona tsy dirinao mpiandry? Raha mijery mpiandro aminay paster fa 700 nisany. Inona manaka anazy lasa 700 efa hitanao ty teny ty fa manompo fa tsy mivavaka fotsiny. Za isaorako an'Andriamanitra vao nanomboka nanolo tena ho an'i Jesosy ato amina fiangonana anankiray dia hoy za tsy mivavaka tsotra. Gaga fa le olona mikano petraka fotsiny dia miantoro tena sisy tsy manompo izy tsy nataony tsy ny zavatra rehetrarehetra. Ka raha situation mpahorinany anjany tamin'ny zanak'Israely dia tsy possible ny fanompona ny maiky. Mety misy antony tena 1000 ho atao mahery mihitsy hoe zao ny maiky arangafa tsy zany fanompona zany. Alefasy ny oloko fa mangirifiry, alefasy ny oloko fa marary, alefasy ny oloko fa mijaly mba ho afaka amin'ny fanandevozana, mba ho tahino, mba ho mena vola be any anefitra. Tsia ianao anatin'ny fahoriana io mihitsy, ianao anatin'ny fanontaniana io mihitsy, ianao anatin'ny fahaverezan-kevitra io mihitsy no tian'Andriamanitra hitsangana nompo azy. Alefasy ny oloko. Hitanao zany hoe vahao ny oloko. Zay ny dikan'io libère mon peuple. Alefasy ny oloko hanompo ahy. Ny ahafahanao mahazo liberté dia ny fanompona raha tianao fantatra
anina na fiainan'andriamanitra n'le fomba le phrase firafitra ny phrase navoaka ny vavany farana koa raha ny teny amin'ny anaran'i Jesosy ivavakantsika isanao androany ho anao zay mbola tsy mahita misy any soteria aty amora rano no misy atsika amin'ny anaran'i Jesosy aizo mora rano mandeha anao am'le quatre chemin ohatra hoe any Vereriny dia rehefa manomboka le trano kely be da be amboarana Stella Maria amin'ny sisin-dalana vaovao reo vao manombonomboka fotsiny dia misy plaque aty amin'ny ilany ankavanana aty amin'ny ilany droite misy plaque ISM dia amin'ny voatondra le plaque ato anatin'ity fiangonana itoriko anao amin'izao ty fotoana ity zany ino koa tiako tenenanao faharoa miditra amin'ny ena sasantsika androany école du sabbat dia amin'ny valo ny fivoriam-bavaka rapitso ndray alahady école du dimanche amin'ny fitsasany dia amin'ny siviny fidirana faharoa ka dia tahin'Andriamanitra manokana ianao hitany manokana anao any Andriamanitra azadino fa volany asy ty volany ty any amin'ny farany volana zoma sabotsy lahady ny afaran'ity volany ty hivavaka ho an'ny tananao ozy anao tananao eny tompoky ny tananao iny mila entina mambavaka satria misy zavatra kasain'iny tananao iny atao nefa tsy réussi satria misy sakana atao hitanao Jezebela ny teny Jezebela aiza Eliuzy izy tena ny vonony ely mpaminany balanao dia nitomany izy sady ndradradratra taoko mahazo any Eliuzy izy zay zavatra nataony tamin'ny mpaminaniko ny lohako izy izy ty lohako ty ahita ny fampatesany Eli ny tanako izy izy amono azy ary ny tongotro tonga any amin'ny Jéaliany Eli zany hitanao tsara fa niry lohan'ny Jezebela sy ny tanany Jezebela ary ny tongotro Jezebela sao ny ametaka ny tamainany Elia ny ahita ny Eli any amin'izay misy anazy ary ny ahita naso manatry maso amin'ny alalan'ny lohany nefa zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra Jezebela izy nisy nanipy avy any ambony lavarangana dia potraka kamaty dia ny olona mbola sakafo teo izy le mpanjaka andana le veny izy mba zanaky ny mpanjaka ihany lasa ny olona andehandevina azy tsisy nina olevina tsony ny mpanjaka fa ahoana izy izy tsisy afa-tsy mikiranina ny tsisy ny lohany dia ny fianatana ary ny tongony fa zay fa lany alika daholo hitanao tsara latsain'Andriamanitra hitanao le projet tsaika ataonao amin'ny tananao ny tananao namonany Eli ny tongotro andeny amin'ny toerana izay misy anazy ary ny lohanao ahitany fiafarany jereo izy fa tova telo ny tonononao reo sisany tsy navelako hoan'ny alika mba hitenenako hoe reo ve le milaza ohatry zao ka raha tsy entina mambavaka ny tananao nina projet na za tianao zao mba tianangan-javatra tsy mahatsangana io raha tsy entina mambavaka manokana hiafara tahaka an'io fotsiny sanatry hoentina mambavaka ny tananao lohanao sy ny tongotrao amin'ny anaran'i Jesosy izy vavaka ho an'ny tanana iny zany metra tanana mihitsy ny tanao amin'ny anaran'i Jesosy tambiny ty any amin'ny farany volana fa tongava manaraka an'le séminaire mandritra ny ty volany ty volan'ny asa sy ny fanompona hitanao le Jehova io moa numéro raha misy miantso averiko ndray fotoam-bavaka antsika androany sabotsy amin'ny enina sasany efa manoka zany izy zao tonga dia amonjy any zao rehefa avy eo amonjy eto efa eto moa amin'ny enina sasany tahin'Andriamanitra ianao efa reo ary ny olona amin'ny enina sasany dia amin'ny valo androany sabotsy rapitso amin'ny fito sasany dia amin'ny sivy rapitso alahady azadino fa manomboka amin'ny latsina izao koa ny école biblika 25 000 FMG na hoe 5,000 ariary isam-bolana mandritra ny telo volana hianarantsika zavatra maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra hitanao Andriamanitra eto amin'ity toerana ity ny anarantsika zany tongava androany sy rapitso maka ny andinindiny raha mahalinanao le izy fa ny tompony hitanao tahin'Andriamanitra tsika senao mandresy tsara tsika